na dia efa vohomana zany kalesy sy sovaly ho voalaza Isaia 7:10 tsisy ambinina izany satria mahita fitio anaty Andriamanitra na dia mitady amely aza ny fahavalo miaraka amin'ny sabatra sy ny lefana amono aningana anao fa rehefa miaraka aminao Andriamanitra mahita fitio anaty Andriamanitra ianao dia zao misy famindrapo sy fiarovana ao aminao. Alleluia. Kana mafy zany zava-misy eto anivon'ny zao tontolo izao, eto anivon'ny firenena, eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny fiarahamonina miefitra karakany misy ady misy mosavy ara-panahy ara-nofo na iny mety misy maty sabatra fa zao aza matahotra fa zao ho tafita foana ianao. Alleluia. Ijoro hatramin'ny farany ianao, ho mpandesa hatramin'ny farany ianao, akeo ny ady, akeo ny olana, akeo ny fanenjena fa zao rasera mety lava miarina nge rasera kivy malerezy tsy afaty anao aneny sabatra fa isan'ny famindrapon'Andriamanitra eo aminao. Alleluia. Mbola zany ten'Andriamanitra zavatra eo amin'ny andiny faharoa andeha ho alohanao Jehova hanome fitsarana ho anao. Mba sainao hoe zany fitiavan'Andriamanitra izany zay le tepitepinao ny miasaby dia fitiavan'Andriamanitra rehefa tianao Andriamanitra dia ho voalaza ny teniny andeha aho ka hanome fitsarana ho an'ny Israely. Alleluia. Maro mirotoroto mitototo amin'ny zavatra maro samihafa fa Andriamanitra andeha alohanao hanome fitsarana ho anao. Andeha alohanao Jehova ka hanome fitsarana ho anao ry Israely iza moa ry Israely zanak'Andriamanitra olon'Andriamanitra pilo olo-mafontsy matoky an'Andriamanitra rehefa mahita fitiny eo anaty an'Andriamanitra izazanao Andriamanitra mihitsy ny andeha eo alohako sy eo alohanao iaro asiaro anao ary zay natao tamin'ny zanak'Israely eny rehefa nombandreo Andriamanitra ny andry hafa ny andraona izay miaraka tamin'ireo Jehova miaraka aminy mba tianao hoe Andriamanitra iara-mandeha aminao. Alleluia. Ho voalaza ny tenin'Andriamanitra andeha ho alohanao Jehova hanome fitsarana ho anao. Na dia maro ary zavatra manjono vakansy ny andro tsy mandeha zavatra atao dia maro zavatra mampitebiteby fa na inona misy eo aminao misy fitsarana ho anatinao. Andriamanitra ny eo alohanao ho avan'Andriamanitra mihitsy na dia tsy manambola azy ianao tsy hoe manambola biany no misy fitsarana fa za milaza aminao fa ny akamaroany reny ary mitebiteby tsy hoe mihinana loka matsiro ampitolomo manana fitsarana eny tena misinahany tamin'ny ata tsia mety misy mety mahazo tsiro mahazo tombo kely any izy mihinana zany fa tsy any ny fitsarana fa Jehova Andriamanitra mandeha alohanao hanome fitsarana na inana ho anao na dia tsy fantany ny anana koa zao efa mialafo fa na inona zavatra misy eo amin'ny fiainanao Andriamanitra rehefa mandeha alohanao hanome fitsarana ho anao izy ataovy amin'ny mahina mafy zany raha irinao Andriamanitra eo alohanao hanome fitsarana ho anao izy zay mahatonga malakiaty fahatelo andiny valo ambin'ny folo miteny ho hitanareo ndray ny tsy fitoviany marina sy ny tsy marina dia ny manompo an Jehova sy ny tsy manompo an Jehova. Aio tena miavaka ny olona manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Jereo tsara hanome fitsarana ho anao Jehova. Ao Baiboly ditantsika tsara ireo tantara ny olona manana fitsarana zany na dia mandalo zavatra mandoso mangotraka mamaly azy dia mitany anareo aho Sadaka sy Mesaka Abednego izy ny afaka mbola mavita mihira fidirana tsara raha misy afo mandoro azy mitazona sary koa dia mbola afaka voateninao dia ahoana mihirahira hafa ny hira ataonao eo maya fa Sadaka sy Mesaka Abednego satria Jehova ny aloha azy nanome fitsarana azy zay nanipy miafy satria olona tsy nahita fitita amin'Andriamanitra tsy tia an'Andriamanitra tsy nanompo an'Andriamanitra vao nanipy izy dia raharaha dia nanipy mahita fa ny olona manompo an Jehova mahita fitio anaty an'Andriamanitra na dia natsipitra ao anaty afo azy mbola afaka nanipy kera an'Andriamanitra. Zany ny olona manana fitsarana avy amin'Andriamanitra aty hoe tonga ho azy fa Andriamanitra mihitsy mandeha ho anoloana araka izay voalaza ny Jeremia ahita fitio eo anaty Jehova izy ary izy
andeha aho tanome fitsarana ho any Israely satria kasi misaka Abednego toy izany Andriamanitra mihitsy nandeha teo anolona tao anatin'ny hafa raha mamaky ny baibolintsika dia lasa fisinisa zareo fio tena misy zany fa tsy hoe nofinofina foronina hoe tantara foronina tsy haiko firy amintsika nefa natsapa io Jesosy fa miaraka aminy io Jesosy fa miaro anao io Jesosy fa mampahery anao io Jesosy fa miara mandeha aminao dia toy izany izy telo mirana na dia tao anatin'ny hafa azy dia tao misy fitsarana men'Andriamanitra mba irinao ve zany ry havana ry ralahy sy anabavy irinao ve mba omen'Andriamanitra anao ny fitsarana ampahitan'Andriamanitra fitsarana foana ianao andeha ho Jehova tsaka ao anatin'ny hafa lafo fa tsy nidretra tamin'izy telo amin'ny rahalahy zany ao amin'ny Isaia 5:7 Isaia 5:7 andiny faharoa bakoteo izao teny amin'ny anaran'i Jesosy androso eo alohanao ao ary andavina ny mpitoatoana sy anorodoro ny varavarana varahana ary napatapaka ny vy dia omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fienina ao amin'ny mangingina mba hafantaranao fa izao ny Jehova izay miantso anao amin'ny anaranao jereo tsara io tapany voalohany io androso eo alohanao ao halleloia dia anao zavatra eo alohanao izy anavina ny mpitoatoana anodoro ny varavarana varana anapatapaka ny vy na ina ataony fahavalo eo alohanao rehefa Andriamanitra mandroso eo alohanao tsy maintsy mivoaka mpandresy foana ianao mafy be ny aleloha zay dia mpandresy na ina vy na varana na tsy fantatry zay tena mafy indrindra hoe eto amin'izao tontolo izao vy hototoroan'Andriamanitra izany misy an'le varavarana blindé reny amidiny amin'ny tsena lehibe reny blindé na le misy tsiraiky ambany fa rehefa ho avy zareo rava foana zany dia toy izany Andriamanitra rehefa Andriamanitra mandroso alohanao ninina hidy vy taony devolesainy amin'io tsy misy hevitra tsony tapaka teo zany ngeny natao tamin'izy telo mirahalahy zany ngeny natao tamin'ny Daniel na nefa tao anatin'ny lavakin'io mba ho tapaka teo ny amin'ny fiaina mba miseho zao tena lefa tany fa ny olona tsy nahita fity tamin'Andriamanitra vao teo vavalavaka dia fandramatany io fa ny olona mahita fity amin'Andriamanitra dia zao Andriamanitra ny lolalana azy tanao nefa ny olona any amin'ny lalina fa Jehova ny lolalana azy nalefa ny olona tany amin'ny hafa fa Jehova ny lolalana azy ianao isako na ina zavatra misy ataona fahavalo eo amin'ny fiainatsika mba nampitena navana ny fiainatsika dia zao tsarofa zao Andriamanitra iarotsika alleluia satria takizay no fitiavana izy mba teneny fitiavana mandrakizay fitiavana Jesosy alleluia fitiavana mandrakizay mivatanao mety hiteny misy fotoana izy za tsy tianao tsony mety hiteny anao ndray mandrena ianao tsy zanako tsony mety hiteny anao ndray taponao tsika tsy mifampiditra tsony mety hiteny anao miavanao tsy mahazo mandikana ny tokantranonay tsony tsy fampizara lova aminay tsony maro dia mety renao amin'ny havana amin'ny olona maro samihafa fa Andriamanitra tsy mba toy izany rehefa tia Andriamanitra dia tianao hatramin'ny farany izy fitiavana mandrakizay no fitiavako maro zay nao le ireny hoe neny teo amin'ny fampahirezana manao tanora sy ny sekolelahy le amin'ny ira hoe ny azara araroatra izy izy fa aza amin'ny iriny hoe nofo ihany toy izay le nakitainy teniteny aminao ahako hoe Andriamanitra maneho fitiavana ny olombelona mety manova fitiavana mety miova izy fa ny an'Andriamanitra fitiavana mandrakizay maro zay le izy maro fitiavana Andriamanitra maro izy koa
izany ho apaharetako ny famindram-po anao mamindra fo aminao Andriamanitra. Zany ny fitiavan'Andriamanitra anao. Impiry moa zasy ianao, impiry moa isika no natezika n'Andriamanitra fa eo le fitiavan'Andriamanitra hitondratsika ho any fiainana mandrakizay. Alleluia. Omen'Andriamanitra fisarana ny enao. Alleluia. Hitanao Paoly mafy nanjoan'izany Paoly zany. Sasatra mivoa izy, sasatra vovono, sasatra ny mety tany amponja, sasatra ny voatora-bato. Nisy fotoana nisy le lehilahy malemy dia natsangana izy Barnabasy, mivavahana natsangana, hita fa nanam-ponao stana le malemy. Oh, io fa nahita totena ientsany zany totena dia nanomboka nakitahita le lehilahy malemy dia hita petera tsapam-po tao anatiny fa manam-ponao stana dia mitsangana. Mitsangana le malemy. Halleluia. Nahita zany io da olona moa tsy manana dia Andriamanitra tonga ety ambony tany amreto dia indray nipetahany anarana hoe izy maheno zay ataony Barnabasy natao hoe Jupiter ary Paoly nataony hoe Mercure satria izy mitondra hafatra. Vakeo ny Baiboly fa misy zay eo. Kady satria malemy mitsangana dia Andriamanitra tonga ety ambony tany dia mipetraka satria hoe dia lasa leo andehanao fanontonanao fanaritra ho an'izy amin'ny raha lafa Andriamanitra reto. Petera dia olombelona tahaka anareo ihany izay. Aza manao azao dia tonga vanikiny olona ty mpanenjika ny Paoly sy Barnabasy mitora-bato azy. Hainao zany mpanonton'Andriamanitra voatora-bato. Zay tonga dia mitoraka nefa olona nampiasain'Andriamanitra nampanaovan'Andriamanitra fakakany nefa dia toroahany eo vato. Vokatra ny tora-bato satria io vao mandray amin'ny Paoly torana izy. Tsy maty izy fa torana. Fa avy eo tonga ny biby, tonga ny mpiara-vavaka nanany ahoana fa nisy nanomboka natsiary Paoly satria nahita fity tamin'Andriamanitra, nanomboka niala ny fanaitana. Na dia voatora-bato azy, na dia voatora-bato dia naitaina aza Paoly. Zany mety fanomponan'Andriamanitra ity neny mety misy zavatra mampanaitana matomana anao mihitsy eo amin'ny ara-panahy, matomana anao teraka mihitsy. Zany natsoa Paoly fa nanomboka niasa Andriamanitra, nivavaka reo fiangonana, nivavaka reo lasa nabavaka, nanomboka tonga ny fitsarana. Tsangana indray Paoly. Alleluia. Ainao zany ny olona men'Andriamanitra fitsarana dia hafa mihitsy. Na dia maro ara ny tora-bato mahazo anao, na dia maro ara ny fanenjehana mahazo anao, Andriamanitra mahita an'ilay fitsarana ho anao, anangana anao, ampaherenao taka ny nananganany amin'ny Paoly. Hitanao zany tantara zany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaefatra ambin'ny folo. Izany zavatra zay azo ambara aminao. Tantara farany velohany amaranako azy. Paoly sy Silasy. Fomba anankiray ahitana n'Andriamanitra mandeha ho anoloana. Dia voalaza amin'ny ten'Andriamanitra. Andio anoloany aho kanome fitsarana ho azy. Paoly sy Silasy. Toteny raha nahita le zatovavy dia nahitan'io ny teny nanana fanahy mavaly. Teneniny Paoly, ianao nantokantokan'ny Paoly izy. Io mpanompon'Andriamanitra ataony ten'Andriamanitra amintsika zao. Hoana Paoly nefa Alohan'ny fiangonana tsy tona fa hidro izao no momba nao mandrakariva aza matahotra mivadi-po milalanao tsy malalako